dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fohy izay tondrantsika fampahirezana izao. Tsy haitsika ny tsisy oatra n'Andriamanitra noho ny fahasoavany na dia teo ary ny zavatra mafy izay nijaty tamin'ny firenena dia hita fa miha mamaly vavaka tsy moramora Andriamanitra, kanefa ny ady mbola tsy vita. Elohan'izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray, misaotranao mandrakariva izahay amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao lehibe, satria tsy nijery izay mety ho faratsianay ianao fa namindra fo tokoa, ka na dia teo aza ny tahotra sy ny horohoro, manoloana ny fandriganana nety ny valanaretina teto amin'ny firenena. Dia namaly vavaka ianao, nitsinjo ny vahoakanao ianao, ary misaotranao lehibe satria na ny fitaintaina ny vavavaka rehetra aza tsy tapona fenina taminao, tsy afaka hiditra tany am-piangonana, kanefa ankehitriny tompo afaka manatona anao miombam-bavaka minkatahany aminao dia mifanainao masina ny miasa mandrakariva ao anatinay tsirare avy indrindra eto amin'ny firenena, mba tonga n'izao firenena izao nanatahotra anao ary mba tena handeha ho amin'ny fahamarinana tokoa, nanaiky ny fiapetra rehetra izay apetraka ao, andraisan'ny famonjena satria miankana be dia be ny fifandraisana aminao ny valim-bavaka raisina. Misaotranao namonjena mpitondra endry izay mitsinjo ny vahoaka ary ny angatahanay dia ianao ny asa amin'izy ireny tompo, mba hifikotra mandrakariva aminao manoloana indraikitra izay apetraka ao aminy, dia ny teny fohy izay noraisina indray mba hitondra fifaliana, fanantenana, raizonay antoka fa Andriamanitra tsy mba mandainga ianao fa rehefa niteny ianao fa mamaly vavaka dia tena mamaly tokoa. Dia mitenena Jehovah ho fameno ny mpanomponao ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miarapa-tsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao indrindra eto amin'ny firenena, manjo ny fiangonana, manjo ny isam-batan'olona, tsy zavatra tongatonga ho azy. Resakantsika hoe tsy ny zo ihany nyraisintsika fa amin'Andriamanitra fa ny rahantsika io, ary matetika ny toe-javatra mafy, ny fihizan'ny toetra, ny fakam-panahy, ny loza matoa avelan'Andriamanitra hitranga sady misy antony no manana ny tanjona manokan'Andriamanitra te hanapirofo zavatra anankiray mba hatonga ny olona hiorina mafy aminy. Ary raha nijeritsika ny tenin'Andriamanitra izay noraisintsika, ny teny toky izay omen'Andriamanitra ny isam-batan'olona, omeny ny firenena, dia ny Zakaria toko 2:9 hoe fa zao Jehovah ho mandafy manodidina azy ary voninahitra eo voany. Zavatra tsy tongatonga ho azy ny toe-javatra mitranga, satria tahaka ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany izay niaritra fahoriam-panahy dia nampahirezana tamin'ny alalan'ny Zakaria mpaminany mba tsy ravoravo-tanana fa hanohitra ny asa, kanefa nanantena hery fiarovana ny zanak'Israely. Dia tsy izy io hery fiarovana io fa Jehovah izay nanome toky hoe za ho mandafy manodidina azy ary ho voninahitra eo voany. Raha jerevana maimaika zany teny izany dia ohatran'ny mahafinaritra. Izy moa tsy maniry hoe Jehovah lasa fefy manodidina antsika, fa ny tsy ao an-tsain'ny olona le hoe fefy afo tsy mora no mijanona ao anatin'izany, manda afo manodidin'izany, fa misy zavatra mahamay izay tsy maintsy andalovany zanak'Andriamanitra, kanefa tsy maintsy manaiky
zay fitantanan'andriamanitra izay ny olona manakijany eo voany zany mandavo zany mba ahafahan'andriamanitra manatanteraka ny tapany faharoa hoe voninahitra eo voany aho amin'ny lafiny anankiray ny olona zay ao anatin'ilay fefy dia hahatsapa fa misy fiarovan'andriamanitra tanteraka ka ao ny isehon'ny voninahiny fa misy kosa nefa ny olona zay tsy Jehova no mandafiny fa mipetraka avy ety ivelany mitazana ary mieritreritra fa olevinao ireo olona opoan'ny afo ireo dia porofon'andriamanitra amin'izy ireo ihany koa fa tena miaro an'ireo olona eo voan'ny afo ireo andriamanitra rea anatry masokoa ireo olona avy any ivelan'ireo ahitan'izay voninahitr'andriamanitra izay fa saingy misy zavatra hitranga amin'izay hojerevantsika amin'ny manaraka misy zany ny zavatra mitranga amin'ny olona voan'ilay mandafo ary misy zavatra mitranga amin'ilay olona ivelan'ilay mandafo tena nomboka nijeritsika ny tantaran'izao mba haritantsika fa nivaivay tanteraka mihitsy teo zavatra mitranga tsy voatery olon-dratsy ianao zay vao mipotra daholo ny aretina mipotra daholo ny fahoriana mipotra daholo ny loza fa miaina eo amin'ny toerana anankiray takatsika eto amin'ny firenena tsy hoe olona mpiodina daholo ange ny olona rehetra manerina an'izao tontolo zao eto amin'ny firenena eo anivon'ny fiangonana ary zay no natonga antsika nyresaka eto hoe tsy afaka hitsarotsika hoe ny olona voan'ny valanaretina na ny olona laviny ny valanaretina dia olona tsy mifikitra tamin'andriamanitra fa rehefa tonga ny fahoriana sy ny loza dia miaraka mizaka n'izay avokoa ny olona rehetra na marina izy na tsy marina na ratsy fanahy na tsara fanahy miara mizaka ny vokan'izay rehetrarehetra zay fa saingy eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ny antony tsy maintsy andalovan'ny olona ao anatin'izay memy afo zay dia samy manany ny antony avokoa na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy misy tena voan'ny tratry ny loza vokatry ny tsy fitandremana misy na dia mitandrina ary tratry ny loza fa sorona ataon'andriamanitra mba anambarany ny sitrapony ho an'ny manodidina ary tsy maintsy mahay manavaka an'izay ny olona tsy afaka hitsaritsika fa le olona no mahafantatra hoe nandeha mahitsy teo anatrehan'andriamanitra nanaja ny fipetritsika nefa vo na le olona no mahafantatra ihany koa hoe vokatry ny tsy fitandremako vokatry ny fiodinako tamin'andriamanitra no nahatonga n'izao loza zao io andriamanitra io tsy mba miangatra ary Solomona raha dia niteny mihitsy hoe tena tsy azo tsaraina amin'izay mihitsy ny fiarahana amin'andriamanitra fa nilaza izy hoe misy ozy ny olo-marina mahazo zay tokony hovalin'ny asa ratsy ary misy nefa olona ratsy mahazo zay tokony hovalin'ny asa tsara no izany zany tsy ao anatin'izany no hitazanana ny hoe fanarahana n'andriamanitra na tsy satria nitanjona kendren'andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra eo no manoloana ndrao tokony olona roa reo dia fitaomana ny olona mba ho tafaverina amin'andriamanitra mandraka rehefa na le olona ratsy dia tonga amin'ny fibebahana izy mamaly vavak'andriamanitra na le olona tena tsara kanefa tratra ny loza ihany fa lasa sorona mba ho famonjena ny hafa ihany eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary zay no zavatra hitantsika teto amin'izao tontolo zao teto amin'ny firenena matetika moa mifanomezantsiny hoe tena olona ratsy vitana mihitsy ny mpitondra amin'izao vanim-potoana izao fa vao tonga teo amin'ny fitondrana izy dia tany daholo reo loza maro isan-karazany reo ary matetika ny fomba fitsaran'ny olona dia hoe tena anka tena tsy akasitrahan'andriamanitra mihitsy ny mpitondra matotonga ny loza ary indraindray raha misy samy teny hoe ohatra n'lay fitondrana mihitsy no natonga n'lay loza zany dia fahadiso-kevitra tanteraka mihitsy no mieritreritra n'izany zavatra zany fa tsy fantatritsika ny hevitr'andriamanitra ao ambadika izay ary tena tsy misy mihitsy voninahitr'andriamanitra afaka iseho raha tsy manoloana ny toe-javatra sarotra takan'izany ary hitantsika ny tenin'i Jesosy Kristy milaza tsy hoe ny loza ihany hoe nanjo ny tsara sy ny ratsy
fa na ny fahasoavana ihany ko ara dia tsy afa-miala fa io andriamanitra io andriamanitra be famitrampo dia tsy afa-miala koa fa na ny tsara na ny ratsy dia samygoka amin'izay fahasoavan'izay ary jesosy dia niteny hoe andriamanitra ozy mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina ary mampiposaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy miaraka migoka an'izay fa tsy hoe latsaka tamin'ny ratsy fanahy ny orana nahazo anjara masandro ny ratsy fanahy dia izay no entina hanamariana tena hoe marina eo anatrehan'andriamanitra izy fa miaraka migoka n'izany avokoa tahaka ny fahoriana izay mianjady amintsika tahaka izao izy no tsy mitaitaina fa misy fiatraikany eo amin'ny olona rehetra tsy akanavaka ny vokatra ity valana retiny ity ary zay no natonga antsika nanadiady nijery ny tantaran'i Joba izay tena mazava be mpamompon'andriamanitra nandeha mahitsy izay efa hitantsika tany amin'ny Joba toko voalohany sy ny Joba toko faharoa raha fitiantsika vetivety hoe misy antony manokana ary ny antony dia zao andriamanitra tehana pirofo amin'ny satana izay fototry ny ratsy rehetrarehetra fa Joba mandeha amin'ny marina mandrakariva ary tsy miala amin'andriamanitra rava ny fananany rehetra matiny zanany fa mivokatra izay toe-javatra izay izay hitantsika taratra amin'izao vanim-potoana izao dia hatramin'ny vadin'i Joba nanometsiny azy ary nanesika azy mihitsy hoe miala ianao amin'andriamanitra aza mahafoizy ianao an'andriamanitra fa Joba na dia tao anatin'izany fangiry firiany izany azy dia niteny tamin'ny vadiny mihitsy izy hoe tena taka ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao bokatra ny tampon-tokatra ny ampaladia ary hatramin'ny sakaizany ary dia lasa ny tsaratsara ny Joba mihitsy hoe sao dia noho ny mioto rehefa jerevantsika ny tantaran'ny Joba ray manontolo fa tsy valapatra amin'iotsika dia hoe sao dia noho ny fiodinanao na ny zavatra tsy mety nataonao ny mahatonga an'io aretiny io kanefa inona ny zavatra mitranga tsy vitany hoe rava fananana fa tena tratry ny aretina mihitsy izy ary nangiry firy taminy izany fa ny zavatra mitranga teo amin'ny Joba toko faharoa ny andininy fahasivy ary tena izy moa ny olona tena say hipetraka eo amin'ny toeran'i Joba ny tsika ary raha hoarina amin'ny zavatra niatra tamin'i Joba ny zavatra misy za tsy manamahy fa na ny zavatra mitranga manerina an'izao tontolo izao ny zavatra mitranga indrindra ho antsika teto amin'ny firenena tsy azo hoarina amin'ny zavatra niatra tamin'i Joba ny zavatra niatra tamintsika fa mafy ny zavatra nianjady amin'i Joba ary tena mitaraina mihitsy angamba ny olona rehetra hoe Jehova azazahanao toetra tahaka ny Joba izahay fa tsy efana mihitsy tsy vita zany ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafolo hoe ary ny vadiny taminy mbola mitana ny famarinanao ihany va ianao mahafoizan'andriamanitra ianao dia aoko faty fa izy tamin'ny tahaka ny teny ny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao no ny soa ihany va ozy no raisitsika avy amin'andriamanitra fa tsy nyratsika tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota tamin'olona ny Joba rehefa manoloana ny fahoriana dia nitanjona kendreny satana nge mba ialan'le olona amin'ny famarinany ny atonga azy tena hiala amin'andriamanitra kanefa raha vo zay ny zavatra mitranga dia vo mainka mafy kokoa no ny zavatra mianjady aminy ny zavatra hiatra aminy rehefa avy eo fa nitanjona kendren'andriamanitra nefa dia ampirofo tanteraka amin'ny satana hoe ty olona ity ninninona toe-javatra andalovany tsy miala amin'ny marina io satria manany ny tanjony Andriamanitra manany ny fikasany Andriamanitra tsy ho mandrakizay ny fahoriana mianjady amin'ny olona anankiray matoa mandalo n'izany fizahn-toetra mahamay izany olona nandeha nahitsy ary io no natonga antsika nyresaka hoe ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao ary tokony hitandremantsika mpitoro filazantsara dia le fampanantenana ny zavatra pokaty ny olona tsy nysoa ihany ny raisitsika avy amin'andriamanitra fa ny rahantsika io ary tena fahaditsokevitra fa mahandalitra ny olona mihitsy ny fampanantenana fa ny olona miaraka amin'andriamanitra tsy tratry ny aretina ny olona miaraka amin'andriamanitra tsy mandalo olana ny olona miaraka amin'andriamanitra tsy mandalo fahantrana fa tretrika fa io anankiray lesona anankiray izay niraisitsika Joba tsy nisy tahaka azy tety ambony tany Jehova mihitsy no teny an'izany kanefa dia zao nahazo permission satana hikitika ny Joba
ary zany rehetrarehetra zany dia tsy faly amin'izany Andriamanitra. Ary ny tenin'ny Jehova raha ire amin'ny 1:7 ohatra ny teny fiaino alahelo mihitsy. Ny 1:7 dia hoy Jehova tamin'ny Satana: efa nandinika ny Joba mpanomboka va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olo marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy, ary mbola mitana mafy fa ny fahamarinana ihany izy izy na dia nanesika hamongotra azy foana azy ianao. Zay ny zavatra nitenenin'i Jehova. Malahelo Jehova mijery ny olona ao anatin'ny fahoriana. Dia tahaka antsika amin'izao vanim-potoana izao, malahelo Jehova mijery ny firenena malagasy ao anatin'ny fahoriana. Malahelo Jehova mijery ny tompona andraikitra tompona na ara-panjakana na ara-panahy voaenjika vokatra ny fahoriana menjady ohatrany tsy mahita ny lalakaleany. Malahelo Jehova eo anatrehan'izay. Ary afaka milaza isika hoe tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy ny loza fa amin'ny devoly, fa mahazo permission devoly fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho porofona dia ny aneo ny voninahiny fomba hoana moa no aneo hoana ny voninahiny ao anatin'ny zavatra miadakatana. Tahaka ny jiro anankiray, fomba hoana no ampiasantsika jiro ao anatin'ny mazava, fa matoa masina jiro dia ao anatin'ny maizina, matoa manisy sira dia ao anatin'ny matsatso, matoa asiana manitra dia ao anatin'ny maimbo. Ary zay zavatra izay tsy takatry ny olona. Ary zay io zavatra andalovan'ny firenena io, satria araka ny resantsika hoe ny teny fampahirezana nomena ny Zakaria nampitaina tamin'ny zanak'Israely, efa tena mizotra amin'ny lalam-pahafahana ankeny zanak'Israely, anangana ny tanànan'i Jerosalema, anangana ny tranon'i Jehova. Fa ny zavatra mitranga nefa tonga daholo ny fanenjehana, ny fandrahonana sy ny zavatra maro isan-karazany dia nampiravoravo tanana ny olona tamin'izany vanim-potoana izany. Dia zay no nahatonga ny Jehova niteny tamin'ny Zakaria hoe tena ilazao ny zanak'Israely fa mandafy manodidina azy voninahitra ho foana mba hananan'izy ireo rispo anohy ny asa izay tanterahana. Dia toraka izany koa eto amin'ny firenena, miezaka ho amin'ny fivoarana ny firenena fa tonga daholo ny loza maro isan-karazany izay tsy avy amin'ilay mpitondra fa avy amin'ny devoly isika, kanefa dia mahazo permission avy amin'ny Satana, satria misy olona tsy mino ny fitantanan'Andriamanitra. Dia asehon'Andriamanitra zany mba ho tsapany firenena mihitsy fa mandafy manodidina n'ity firenena ity Jehova, voninahitra eo foana izy, kanefa tsy maintsy mandalo zavatsarotra tahaka an'izao mba entina hanam-pirofona ny fifidianan'Andriamanitra ny olona tena tiany, ary ny olona azo antoka fa hahatanteraka izay ny fidianan'Andriamanitra azy, ary mba hatapona ny vavan'ny olona rehetra izay manenjika, satria ohatrany teto amin'ny Joba ny vadiny nanenjika azy, azo lazaina fa nanenjika, namany nanenjika azy. Dia misy an'iza zany manana heritreritra misikotra amin'Andriamanitra andeha amin'ny marina dia miditra an-tsehatra foana ny devoly mba hahatonga ny olona iny hiala amin'ny fahamarinana. Ka raha vao miala amin'ny fahamarinana dia lasa tsy mandafy intsony Jehova, dia lasa tsy tanteraka daholo ny fampandrosoana rehetra, ny fananganana ny Jerosalema raha ny zanak'Israely, fananganana ny tranon'i Jehova vao miala amin'ny fahamarinana tsy tanteraka izany. Dia izay koa no tokony ho hero antsika manoloana ny toe-javatra sarotra, tokony tsy hisy hiala amin'ny fahamarinana mba ahafahan'i Jehova miditra an-tsehatra ka aneo ny voninahiny mba hatampona ny vavan'ny mpanenjika rehetra, satria manoloana ny toe-javatra ratsy tahaka an'izao dia izay ngeny mahatonga ny finomonana avetsy averoa io, fanenjehana avetsy averoa io efa manao tsipaky ny mialaina ny olona tahaka an'izany, fa tsy fantany fa Jehova no momba ny olona izay mandeha amin'ny fahamarinana, ary tokony hampahery antsika hoe tsy ho kivy na inona zavatra mitranga fa anantenan'i Jehova mandrakariva. Tamin'izany rehetrarehetra zany dia tsy nanota Joba, fa tonga dia ho dingantsika amin'ny tantara manahoana ilay voninahitra niseho, satria maty daholo ny zanany, very ny fananany, izy boka hatrany tampon-doka hatrany am-paladia, ary tsy mba fotoana foy fa naharitra fotoana elaela, ary tonga anatin'izany vanim-potoana izay tena nitoerany Joba tao anatin'ny adi-panahy, tao anatin'ny aretiny zany, tsy tapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra raha mamaky ny Joba ray manontolo isika. Fa dia nisy
fanavozan'andriamanitra azy ary fanamboaran'andriamanitra azy mba hanana toetra miorina kokoa amin'andriamanitra mba tsy atonga azy hiala amin'andriamanitra fa nisy vanim-potoana ohatra nikivy ihany Joba kanefa nakivy ary izy dia zao niresaka tamin'i Jehova ihany izy niaka-hevitra tamin'i Jehova ihany izy nangataka torolalina tamin'i Jehova ihany izy ny amin'ny mety tokony ataony ka na dia nandena hitsy ary izy dia mbola mibaboka mihitsy teo anatrehan'i Jehova hoe tena olona tsinitsininy izy olona kankana sy vovoka izy ahoana izy no afaka hifandahatra amin'andriamanitra fa dia zao noho ny famaizany noho ny fahoriana ny anjaty taminy dia nisy fitarainana fa ny fitarainana tsy fanomezantsiny tamin'andriamanitra fa fangatahana kosa ny antony inona no natonga an'izao Jehova no dia tena mafitaka an'izao ny zavatra ny anjaty tamiko ary zay no natonga antsika miresaka hoe tsy hampafiry ny zavatra nandalovan'i Joba ny zavatra nandalovantsika kanefa tsy afaka milaza fa maivana fa mafy zany fa raha tsika nandalo tamin'ny zavatra nandalovan'i Joba na ny firenena nandalo hoe zavatra mafy mihoatra lavitra noho ny zavatra niatra tamin'i Joba efa miala tamin'andriamanitra tsika vao miala amin'andriamanitra tsika dia zao tsisy tanteraka ny zavatra rehetra ary ho an'izay tonga saina ary zay ny antony fampahirezana aza-kivy manoloana ny toe-javatra mitranga tahaka izao mampahery mpitondra fanjakana mampahery ny mpitondra fivavahana mba tsy valaketraka satria tsy maintsy misy ary tena velon'andriamanitra hitrango zany satria mahatoky anao andriamanitra ary tian'andriamanitra ny ona ny voninahany ianao fa ny zavatra tokony atao fotsiny dia mififikirana amin'ny fahamarinana mba fahan'andriamanitra manatanteraka ny voninahitra ahatapona ny vavany mpanenjika rehetra fa tsy maintsy misy zany toe-javatra zany nanahoana ny fiafaran'i Joba dinganitsika lavabe hoe tena teo anatrehan'ireo vadiny teo anatrehan'ireo sakaizany teo anatrehany manodidina mety nitsetrangeny olona na hafantatra fa olona tena nanankareny Joba nana ny lazany nana ny voninahany ary tena olona natahotra an'andriamanitra mety be mihitsy ny fanesoa ndraindraiky ny olona anankiray rehefa tena hoe mivavaka amin'andriamanitra kanefa ny zavatra mitranga aminy very asa tsy misy vola marary lava ndraindray raha io miditra antsehatra foana ny mpitoro filazanjara mialao amin'io fiangonana io fa sindraty aminay na ao ny tenin'ny olona sasany hoe tsy ny adalànareo mpivavaka mihitsy ny mampaharitra anareo zany ny zavatra nanjoa ny Joba fa tsy miala tamin'izany mihitsy Joba fa nifikitra mandrakariva ary raha mandalo toe-javatra sarotra tsika dia zao aza mafoy an'andriamanitra mihitsy zasy ianao olona noforon'andriamanitra aon'izy ny tsy alahelo manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovana fa misy fanefen'andriamanitra ao anatin'izay ary mihoatra lavitra noho izay ny voninahitra tia no tanterahana ka rehefa tonga izay voninahitra izay amin'izay vanim-potoana izay dia tsy afaka azontsika ampitahaina hoe tena lehibe loatra ny fahoriako ka mendrika n'ilay voninahitra fa lehibe loatra ny voninahitra izay nomen'andriamanitra no tsy amintolona akory ny fahoriana izay nandalovana rehefa tio arina Joba 2:20 no raisitsika mba ho toky ho atsika zany rehetrarehetra zany hoe Jehova tokoa dia mandafo manodidina ary voninahitra eo afovoany ny fikirantsika amin'izay teny fikasan'izay fa na iodika vitsika na iodika vanana tsy maintsy tanterahan'andriamanitra eto amin'ny firenena zany na iodika vitsika na iodika vanana tsy maintsy ho tanterahan'andriamanitra amin'ny fiangonana miazona ny fahamarinana zany fa tsy ny olona rehetra no igokany zany rehetrarehetra zany fa zay mandeha amin'ny fahamarinana fa ho hitantsika moa nresahantsika hoe ilay teny fikasana zay nomena Zakaria 4:7 dia ny voninahitra ho an'ny olona zay ao afovoan'ilay mandafo fa ilay voninahitra ho tazan'ny olona any ivelany mandafo fa izy tena tsy gokan'izay tompontsoa zay mihitsy fa misy zavatra tena tsy maintsy hiatra aminy ary io zavatra io ho an'ny olona any ivelany manda rehefa miatra tena fahoriana tsy roa matany ary zay ny tena zavatra mampatahotra zay ny antony fitoriana ny filazantsara mba hahatonga atsika hisambatan'olona hiverina amin'andriamanitra zay nke ny antony io loza maro isan-karazany io mahatonga tena ny fireneny rehetra
ny mpitondra fanjakana ny mpitondra ara-pana tena hanyme boaiky mihitsy mba ho fanajana amin'ny fepetra mba ho lasa fiainany olona amin'ny fanajana amin'ny fepetra fa ankolaka amin'ny sehatra ara-pana dia Andriamanitra mihitsy teny amintsika fa mifirahana amin'Andriamanitra dia fiainana mihitsy ny fanajana ny torolalina sy ny fepetra rehetrarehetra manoloana ny loza izay ho avina dia tsy fantatritsika ary io loza io fa rehefa vonona ianao ny tany miampina ianao dia ny zavatra mitranga dia mandafy manodidina foana Andriamanitra hiaro ny olona foana Andriamanitra aty amin'ny Joba 4:7 fotoana naharitraritra na tonga n'izany rehetrarehetra zany Joba 2:7 dia ny 10:10 Joba 2:7 ny 10:10 ka hatramin'ny 9:17 dia zao ny zavatra voasorotra ao ary zavatra mahafinaritra tsy mbola maty Joba fa mba ho fampiononana ny Joba azahoany Joba manadino ny zavatra mitranga taminy ahafahany Joba migoka n'le voninahitra zay niatra vokatra ny tena fizoantoetra nianjady tamin'ny siny tsy nialany tamin'ny famarina ary zay ny tanjona kendren'ny devolo sika ny atonga ny olona anankiray hiala amin'ny famarinana dia vao mainka apotika le olona fa ao anaty mitoejavatra sarotra rehefa manaiky ny olona anankiray tsisy hafa manoatra nge manoloana ny lozy fa ninonina ezaka natao dia tsy maintsy miankina amin'ny fitorahana amin'Andriamanitra mandrakariva fa rehefa mitoraka amin'Andriamanitra ianao dia misy tanan'Andriamanitra mitsotra kanefa tsy azo sika refesina nangatahana hoe tsy maintsy mitranga amin'izao io fa arak'izay itiavan'Andriamanitra azy satria Andriamanitra koa manana ny tanjona kendreny ho amin'ny olona tsy mino an'izany mba ho hitany mason'le olona mivanim-potoana anankiray hoe ny zanako sy ny asany tanako aoka ho adidiko ihany ny 10:10 ary Jehova ozy napody ny fiadanany Joba raha mivavaka ho an'ny sakaizana izy ka dia nanome azy indroa torak'izay nanana ny fahiny izy tao alohan'izay fanenjehan'izay le toetra tsara nananany Joba dia zao tsy nanome tsiny ny sakaizana izy tsy nanome tsiny ny vadina izy fa ny zavatra nataony Joba nivavaka ho an'ireo izy mivavaka ho an'izay nanisy ratsy azy izy mivavaka ho an'izay nanentsika azy izy mivavaka ho an'izay nanakivy azy izy na dia tao anatin'ny fahoriana azy kanefa ny zavatra mitranga zay no azahoana valim-bavaka ary zay ny tsy hanaovana valifaty mihitsy mafimafy inge ny zavatra mitranga manoloana ny toejavatra misy amin'izao vanim-potoan'izao sy ny fanenjehany fa raha olona hafahafa dia angamba dia tsy fantatra zay nefa raha ny mpanenjika sy ny mpanaratsy sy ny mpomenimenina fa manginy manana fohendry ny mpitondra manginy ao anatrehan'izay ary zay koa nefa nandrasan'Andriamanitra manginy fa Jehova niady fa rehefa Jehova kosa no mamely tsy ho zaka ny mpanenjika ary mahonena ny zavatra mitranga fa inona no atao tenin'i Jesosy no miteny an'izany mivavaho an'izay manenjika anareo ary zay koa nadidi ny mpitondra fanjakana satria ao anatin'ny olona takan'ny ray aman-dreny mananjanaka maro angeny ny fitantanana ny fireneny tsy aro endry daholy ny zanaka fa misy tena mivadika totoa misy tena adala fa tsy nazo orina fa tsy maintsy miahony ireny ary dia hitantsika taratra zany toejavatra ny onivon'ny firenena fa tena olona raha tena hoe olo-kafa ny teo amin'ny fitondrana efa tena nitondra misy famaizana mafy ny anjady tamin'ny olona zay mandrendro bahoaka zay mitondra korotana tahakany tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoan'izany any ange tamin'ny andro nivoarana tao Babilôna efa mizotra amin'ny lalan'ny fanafahana tsy vitany hoe babilôniana tsy vitany hoe firenena jentrisy fa nisy mihitsy ara tamin'ny mpisorona zay ndray petsapetsa tamin'ny Babilôna zay nandrendro bahoaka mihitsy mba anakivy ny fony vahoaka tsy hanatanteraka ny asa zay nasain'Andriamanitra tanterahana ary tena nanosika ny olona mihitsy mba hitondra fandrikanana ho an'ny zanak'Israely fa tsisy azo natao afa-tsy mivavaka tamin'Andriamanitra dia torak'izany koa eto anivon'ny firenena fa iendrena avy amin'Andriamanitra ny mbola mahatonga an'izany rehetrarehetra izany ka na dia eo ary ny fimonomononana avy etsy averoa
tsy hoe ny herin'ireny olona reny ny tahotra n'ireny olona reny no mahatonga ny fahanginana fa zay lefa endrena avy amin'andriamanitra satria andriamanitra no hiditra ntsehatra hitondra ny voninahitra eo anatrehan'izay de tahaka ny joba ihany koa inona ny zavatra nataon'ny joba mivavaka ho an'ireo sakaizany izy ozy de inona ny zavatra ntranga valimbavaka lehibe de nanome azy indroa torak'izay nanana ny fahiny ny oatra lavitra ny fanambinana anjoba tsy le zavatra very tanina avoroeniny zany ny zavatra azo taty amin'ny fiafaran'ny tantara ny 19 de avondralahany rehetra sy ny anabaviny rehetra ny olona rehetra zay fatany fahiny ka nakao aminy ary niara-ny hinana taminy tahotra aminy ary nitsapalahelo azy sady nampionina azy ny fahoriana rehetra zay efa nahatra ny Jehova taminy ary samy nanome azy mivakimbola ray avy syko vakavimbola mila ray avy izy rehetra ary Jehova ozy nita nefa ranjoba mihoatra noho ny voalohany ka nanana ondry amanosy 4,100 sy rameva 8 sy omby 2 sy briky vavy 1 ary nananjanaka 7 lahy sy vavy 3 koa izy zany rehetrarehetra zany zavatra nitranga tamin'ny joba rehefa manomboka miseho ny voninahitra de jereo fa ngefa mirohatra daholo ny olona mba mody manantona am'izay rehefa avy eo de mba mila ranondranony am'izay satria nahita n'le voninahitra teo am'joba fa tsy azo ny joba zay rehetrarehetra zay raha tsy nandalo an'izay miafy nandalovan'izay izy kanefa joba nandeha mahitsy andehtsika mba hanamary tena kely satria ny mpitondra nandeha mahitsy satria ny firenena malagasy nandeha nahitsy inona zavatra mitranga zao ny zavatra miatra amintsika loza tsoroamantany miatra avelan'andriamanitra hitranga zany satria misy zavatra tian'andriamanitra hoporofona amin'ny sakaizany joba amin'ireo olona manodidina azy misy zavatra tian'andriamanitra hoporofona amin'ny malagasy tsy mino tsy mandeha amin'ny fahamarinana eo anatrehan'izay toe-javatra mitranga sy ny aretina zay mitranga amin'izao vanim-potoana zao ary tsy tokony hokevitsika eo anatrehan'izay fa anatena mandrakariva an'andriamanitra satria iza no tahin'andriamanitra tsy le sakaizany nametsiny azy inge no nandray ny fitahina avy amin'andriamanitra fa joba le niaritra fahoriana joba le nafokainy vadiny joba le narabiny ny sakaizany nesony sakaizany joba le very fananana zay ny nandray ny voninahitra avy amin'andriamanitra de toraka zany ihany koa raha nandeha tamin'ny marinitsika de azo antoka tanteraka mihitsy fa hiditra ntsehatra-andriamanitra ary anatentsika zay ny voninahitra efa tanterahan'andriamanitra zay tokony tena tsy kely sorotsika hifikitra amin'andriamanitra naja ny fihepetra rehetra na ranofina ara-panahy fa zay no valimbavaka lehibe eo atsika de avelatsika andriamanitra no izy ary tsy maintsy miasa izy eto amin'ny firenena voninahitra ao n'andriamanitra reryany vavakitsika Jehovah-andriamanitra ray de misotranao no niteninao zay tonga mampahery anay manoloana ny toe-javatra zay andarova mbola tsy vita ny ady kanefa tsy vitanay amin'ny herin'ny tenanay tompo fa mbola apetrakay eo mipelatananao fanahinay rehetra indrindra zao firenena zao mba tonga mitanjona kendrenao de natonga ny firenena atahotra anao hiverina aminao mba hiadana an'izao firenena zao misaotra ny amin'ny valimbavaka rehetra efa mitanterahanao kanefa niady sisa rehetra mbola andalovana tompo de meo anay ny hery mba fahana mifikitra aminao afahanao miditra nitsehatra ka ho tanteraka aminay ny teninao zay nampitondrainao any Mosesy ho any zanak'Israely hoe ilazao ny zanak'Israely angina fa za Jehova niady ho azy de niadinay rehetra petraka mipelatananao tompo tsy njovy manokana zao firenena zao tsy njovy manokana ny olona tsy njovy ny fiangonana mba ho fiangonana no tafaverina amin'ny fahamarinana atahotra sy angovotra no teninao tsy njovy nisambatanao ary de mivavaka ihany ko na de ny olona tsy mino aza tompo amindrao fo fa zaringa fa meo fotoana atongavan'izy ireny ho amin'ny fibebana de matoky sy mino fa iasa mikerinao
voninahitry ny ainazonao dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompony amintsika mandraka rehefa.